Taoriny ny fanambarana nataony Rivo miera maleo tena misahana ny fifidianana. Mahakasika ireo karapanondro 270 sy 500 sy 409 sy rehetsa sy retapitrisa mitovy laharana. Tsikaritra nandritra ny fanavoazana lesy mpifidianana farany teo, nanambara ny antoko HVM ary mitaky ny anaovana fanadidina mahakasika ity toe-javatra ity. De mitaky ny antoko HVM amizao zay ho tompona ndraikitra fa mifitaky ny antoko HVM de ny anokafany manam-pahefana amizao fotoana zao ny ankety momba an'izany. Sarotra ny mieritreritra an'izany, marina hoe olona mpikirakira ny fifidianana no namoaka. Fara-piakarina ambonimbony zany de eto amin'ity firenentsika ity ve zany kaya tsy azo atokisana zany carte d'identité nationale zany. So de mahatonga ny fitombon'ny resaka tsy fandriampahalemana zany, fitombon'ny resaka osoka rehetrarehetra zany, fanandrifa fifidianana moa izao fotoana zao. De aleo ivoaka ny marina, zay zany takin'ny antoko HVM amizao fotoana zao. Mahita zay amin'ny gazety miara-manonja hoe de ny HVM io fa maninona ny toko zay nganteny hoe izy io ny anay de tsotra kely ory fanjakana tena ditsy andraikitrareo amin'ny loan'ny firenena mihitsy zao ny manokatra ny ankety mba hitovizany rehetrarehetra amin'ny loan'ny lalàna. Nanao fanambarana mahakasika izany ihany koa ankilany ny filo nasionaly ny antoko TIM. Taorin'ny fanambarana sy fiekena zay nataon'ny CENI momba ny tsy fahatombanan'ny liste électorale dia milaza ny tiako Madagasikara, milaza mivahoaka manambara fa de tena misy zavatra tsy nanjary ny fifidianana izay nataontsika tamin'ny 20 sy 20 sy ny 20 sy 20. Rehefa ny liste électorale ny tsy tomombany zay natenainy vahoaka ary tsy voy zao zay nilaza an'izany fa nilaza an'izany nandritra n'izay rotaona zay. Teny aminareo aho hoe lasa remise en cause daholo zany ny fifidianana zay natao. Hatreto mifamafao tanteraka ny mahakasika ity toe-javatra ity. Raha namoaka iny fanambarana iny teo anivon'ny CENI ary nalaza izy ireo fa tsy mampiova ny valim-pifidianana akory ny fisian'ny fitoviana ny laharana karapanondro. Antony tsy afaka mifidindro ny olona iray. Nilaza kosa ny ankilan'ny ministry ny atitany fa tsy mitovana ny fisian'ny karapanondro marobe mitovy laharana tahaka izao. Mampametra-panontaniana ihany koa ny ministra tompon'andraikitra hoe avaiza ireo karapanondro mitovy laharana ireo araky ny fanambarana navoaka ny CENI. Ankilany nanomboka ny volana Jona 20 sy 20 nandraisan'ny ministra Tina Rivelo Razafimay fahefana nosy nisy intsony ny fanafarana taratasy karapanondro avy any ivelany izay mampametra-panontaniana amin'ireo karapanondro mitovy laharana ireo raha ny nambarany antrany. Fa ankoatra ireo rehetra ireo hanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny eo anivon'ny CENI ho an'ny andro ny rapitso izay hoentina aminao eto amin'ny fahampahalalam-baovao ny KOLO TV FM ihany ny mahakasika izany.